Faly miarahaba antsika rehetra indray ny lohahevitra izay ho fakafakaintsika anio dia ny hevitry ny maro eny amin'ny tambazotra sosialy. Toe-tsaina sy fiheverana tohina tokoa moa no hovolentsika amin'ny ankizy sy ny tanora. Toy izao ary ny votoatiny ho jerentsika eny. Karazan-javatra hita sy zaraina amin'ny tambazotra. Afatra ambadika sy soatoavina samihafa voizina amin'ny mpanjifa. Alohan'ny mandray izay vakiana sy mino izay zavatra zaraina dia mila manadiady aloha isika. Alohan'ny manoratra na mampiely soratra ohatra na zavatra hafa dia mila manontany teny. Ny toe-tsaina tsara ananana sy tokony ho zaraina foana. Ary ny farany dia hifanakalo hevitra isika amin'ny fombafomba ahitantsika izany resaka tambazotra izany sy ny lohahevitra manaraka hodiniantsika amin'ny enim-bolana manaraka. Inona avy ary ireo karazan-javatra atosaka amintsika ao amin'ny tambazotra? Mety voazara ao amin'ny soratra na ny sary reto teboka efatra reto: talenta, asa tanana, hira, dia, zava-maneno, hatsikana. Ohatra ihany ireo fa raha fehezina ny zavatra hita amin'ny tambazotra dia ny zavatra manamarika nandresy lahatra, tiana arahan'ny hafa na amidy atao dokam-barotra ohatra. Inona avy ary no ambadik'ireo hafatra? Na tiantsika na tsy tiantsika dia manova ny fomba fisainantsika ny zavatra vakiana na jerena na inoana amin'ny tambazotra sosialy. Manamafy fomba fijery izy ireny na fomba fiainana, soatoavina na koa manova ary raha ohatra ny ka tena misy zavatra alefan'ny mpanjifa na ny olona manely an'ilay zavatra izany dia misy zavatra hovainy foana amintsika. Miroborobo tokoa ny tanora manindrahindra ny fisehony ivelany ka tsy manisy vidiny ny toetra maha-izy azy ny olona iray. Ny faniriana hanan-karena tampoka ohatra sy ny tsy mila miasa mafy sy ny sisa. Ny resaka produit ihany aza ohatra ny hoe pâte dentifrice ireny. Nahoana ny marika iray no ampiasaintsika ohatra fa tsy iray hafa. Mety misy resaka ao mombamomba ny mpamokatra azy, mety ho fake, mety zavatra tsy marina akory no ampiasaina fa entina hanatsarana an'ilay vokatra izay aseho ao amin'ny tambazotra dia haratsiana ny amin'ny orinasa hafa. Ka alohan'ny mandray sy mizara amin'ny tambazotra ary dia tena tsara manadiadia aloha hoe avaiza ny loharano, iza ny olona mizara ilay izy, vondron'olona manao ahoana, antoko ahoana, vanim-potoana toy inona no izaran'ilay olona ilay izy. Ohatra ny hoe mandray ohatra isika hoe mialohan'ny fifidianana ohatra dia ohatra ny hoe izay izao no ohatra raisintsika fa izay no akaiky indrindra dia inona ny foto-kevitra ao, resaka fitiavan-tanindrazana sa resaka fanindrahindrana olona iray fotsiny mba tiana hovidiana? Inona ny hafatra? Mba ohatra ny hoe tsy hampisalasalanao mombana kandida iray, mila mandinika sy mampitahy isika mba tsy hividy diso hoe inona sao dia tratran'ny tonga amin'ilay fake news tsika, manipulen'ny olona ny hevitrintsika na tsika mpanjifa tsy tonga amin'ilay tanjona tena hoe jerena fa lasa izay ambadika tian'ilay mpanely na ilay mpandefa an'ilay zavatra hafatra ao amin'ny tambazotra no lasa rahantsika. Dia alohantsika mizara koa na sary na soratra amin'ny tambazotra dia manontany aloha teny. Sao izy ireny mantsy manamafy ny lafin'ny ratsy amin'ny tambazotra. Sao manely vaovao tsy marina. Na foizina amin'ny teny hoe inona ny zavatra tiana resahana eto, izany hoe alohan'ny mizara dia fantaro ilay hevitra. Iza no mizara ilay hevitra, na ahoana sy ahoana no zaraina ilay hevitra. Rehefa mizara ianao dia mirahina na amin'ny hevitra tsara na amin'ny hevitra ratsy, ka tsara foana no manadiady sy hanaovana io ina io ho réflexe. Ny zavatra tsara tadidiana ary inona avy ary ireo zavatra tena mila tadidintsika. Tokony ho tadidintsika foana
fa izay soratana na zaraina amin'ny internet na tambajotra ho isika dia mitoetra mandrakizay na fafana azy. Ohatra hoe reny like ataontsika ireny na like tezitra io na like manatsara dia misy ireny ilaindry zareo foana izay réaction antsika eo fa iny no tena hitsaran'ny zavatra amboarina ohatra na zavatra ataony. Ny tena tsara rehefa hita fa zavatra ratsy dia elana ignorena hozy isika, tsy mila jery tohizana akory fa tonga dia scroll tsika hozy izy tsikizay. Manao fa ny sujet voizina izay rehefa tsy misy manova sujet zany tsika voizina rehefa tsy misy réaction, rehefa tsy misy manao réaction tsika. Manaova zany zavatra hafa kokoa, manintona, mampivelatra, mampatonga fahatongavan-tsaina ohatra ny ho an'ny tanora hoe zavatra fampianarana, fahalalana, izay no ampitaitsika. Ny dokam-barotra na clic iray fotsiny ara dia iny no ilain'le mpanely le ao amin'ny tambajotra zany. Dia tsika zany mila mandinika tsara, mila mamakafaka tsara hoe inona ny zavatra ilaina, inona ny zavatra tokony voizina hatrany. Ankoatr'izany dia zava-dehibe tsara tadidiana ny loza mety hitranga amin'ny alalan'ny tambajotra. Reto raha misy antontanisa vitsivitsy navoaka ny fanadihadiana tamin'ny taona 2024 nataon'ny We Are Social dia malagasy 9.70 tapitrisa no mampiasa ny internet na ny tambajotra ho isika, ka ny 3.50 tapitrisa amin'ireo dia mampiasa ny tambajotra sosialy avokoa. Ny fikarohana nataon'ny Youth First izay tohanan'ny UNICEF tamin'ny mpianatra malagasy avy amin'ny sekoly isan-karazany dia mitatitra fa 4.900 ny tanora nanontaniana dia nilaza fa efa natanain'ny olona tsy fantatra, nangatahany fihaonana, nandefasany sary vetavetana nidirany atsokosoko ny kanty. Etsy andaniny kosa nefa ny 3.70 ny ray aman-dreny nandray anjara tamin'io fanadihadiana io no nilaza fa tsy mahalala akory ny loza mety mitranga amin'ny alalan'ny tambajotra. Izany dia sahakana lehibe satria dia tsy misy akory izany ny fampiresahan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka momba ny loza terak'ireny tambajotra sosialy ireny. Izay indray ary ny lohahevitrintsika anio hoe makasitraka antsika ny hainao hatramin'ny farany, mirary fety sambatra ho an'ny tsirairay amin'ny manaraka indray ary.